Itarena ireo mpitandraka vato amin'ny commune ambanivohitry Bekopaka satria ny solombavam-bahoaka izay tokony hiaro azy ireo indray no manakana ny fitadiavana izay nataon'izy ireo. Nandefa mpitandro ny filaminana tany an-toerana inga solombavam-bahoaka nanomboka ny 7 volana Septambra lasa teo hanakana ny fitrandrana izay ataon'izy ireo. Alohana izany dia miantso ny tompon'andraikitra mahefa ireo mponina avy amin'ny fokotandraka 12 amin'ny commune Bekopaka mba hijery azy ireo satria noho ny fandaminana sy ny fampandria-tany izay nataon'ny colonel Faneva tamin'ny faritra iny dia niova fo ireo tanora dia izao nahita izao fikaramana mitrandraka vato izao. Sainga andefasan'ny solombavam-bahoaka izay voafito amin'ny distrikt'ny Antsalova mpitandro ny filaminana hanakana ny karama izay mba iveloman'izy ireo. Izao ny raha mampalahelo anay ato zay tatitsy avy aminay aty mikasiky ny fitrandraha ny vato izay ivelomanay ato agnatin'ny commune Bekopaka. Inge tena malahelo bevata be izahay, efa nana taratasy izahay izay nivoriananay teto agnatin'ny tiraraha tiky noho ny fiveloma tampoka aminay ary mba fangatahanay alala eretseretinay ny famehezam-panjakana noho ny tany voafehin'ny fanjakana ka tsy maintsy manao an'izay taratasy zay zahay mialoha vo afaka manao ara-dalagna zay tokony asa hataonay. Ka eto zahay voa roaky tsy hainay na ino, tsy hainay na ino hatreto. Tena malahelo be zahay agnatin'izay raha zay. Kanony zany fotoana fidiran'ny mpianatsy zao noho ny asanay madio tsara ny resaresaky nataon'ny Andriamatoa colonel Faneva izay anatin'ny commune Bekopaka. Ka eto zahay manana fitrandrahan'ny ty vato ty ary manana ireo mpanambola zay afaka fa tsy rarana zay hividy fa zay afaka hividy eto anatin'ny commune Bekopaka. De io no tena zavatra lehibe noho ny zahay roahy ary ajanona mampalahelo izany fa satria tsy hitanay ny fiveloma ataonay aparapa hilatsahany ranora mba hahitanay hoe bebo lende fa noho ny zao andro maiky zao ilanjanay baramino aty antapotamboha ty zany fitrandrahanay ny vato ahitanay zay ariary zato kely indesinay handoavanay kolazy ny anakinay hatreto moalohan'ny fidira ahitanay zay raha zay. Ka mampalahelo anay tena mampalahelo lehibe zany ny solombavam-bahoaky noho ny laharakansanay amin'ny fiavian'ireo olo baiko zay nampidinao aty aminay. Tsy magnaboka anao zahay fa malahelo tena malahelo be zahay fa satria mba fiveloma tampoky voajerinay amin'ty androandroany ty raha ty. Ka zay no zava-dehibe, ka zay no zavatra mampalahelo anay aminay agnatin'ny commune Bekopaka ato. Mbola manohy an'izay resaky zay zany iaho zay vehivavy amin'ny fokotanin'ny Bejangoa mbola agnatin'ity fitrandraha vato ty ato satria yahay na dia nisy mpitondra maromaro moa teo dia sy nahapilamina reto anakinay reto ary yahay re mandreniny koa moa sy nahafaky nagnanatry anazy reo lasa nanao asan-drasy nefa lafa nitonga zany Andriamatoa Faneva zay nampikambana anay tato dia nikambana sady nilamina gn'anakinay tato mba manao falifaly zany zahay fa tsy manao an'ireny asan-drasy havoatifitifitsy gn'anakinay regny zany gn'anakinay am'izao fotoan'andro izao. Nefa laha tonga teto koa zany gendarme zay bineko ny député dia malahelo legny efona iabiaby zany malahelo amin'ny fitongavany gendarme sy ny solotegna tonga teto amin'ity plasy misy anay ty eto tiky satria ahay zany tsisy fivelomanay ato ane tsy ampy fiveloma amin'ity plasy misy anay ato tiky. Io mahatonga gn'anakinay zany manao asan-drasy satria tsy ampy fiveloma agnato. Lamba fanalamin'ny Faneva izahay dia nahita ty fitrandraha vato tiky amin'ty plasy ty ato tiky dia nirosy indraiky mandeha hatra amin'anakinay hatra amin'ny zahay amivady mianakaby am'izao vaninandro iaignanay hananiky zao. Nefa laha tonga koa izao androany zao dia nisy solotegna koa nalefa ny député zany tonga aty aminay dia mampalahelo anay ahay ato aby na lehilahy koa io na vehivavy io malahelo indraiky mandeha aby amin'io zavatra nalefa ny député io atiky io. Kanefa i député zany napatoky anay tamy voalohany teo fa hainy zay hoe ianareo le aza miakina ame hazo voliky
fa mekigna mihazo manaraviny sy azo matanjaka be nefa hay moa sy hoe mikaroky an'izay agny fa fivelomagny e karofinay ka laha mba fa nahita an'ity fitrandraha vato ty ahay dia manao faly satria milamina iaky lemilemy be taloha sy azonay nodiavy satria noho gn'asandrasy fa hananiky zao ahay manao baly sy ny karazana aby am'ty plasy ty atoa de malahelo be zany ahay raha tonga teto ny esolotegnanao député. Ny lehiben'ny district ny Antsalova dia nilaza fa tsy iraka avy aminy ireo mpitandro ny filaminana nandeha tany zany ary tsy nahafantatra ny fandehanan'ireo mpitandro ny filaminana sy izay nataon'izy ireo tany ny tenany hoy ny lehiben'ny district ny Antsalova tamin'ny fifampiresana tamin'ny finday ary nilaza ihany koa izy fa efa ao anatin'ny fandaminana ny fampidirana ireo mpitandraka ary anakibon'ny tany ao amin'ny district ny Antsalova amin'ny ara-dalàna ny tenany sy ny fitalevam-paritra ny harenakibon'ny tany ao amin'ny faritry Melaka satria mahazo vahana-tanteraka ny fitrandrana ny harenakibon'ny tany amin'ny district ny Antsalova tatoato noho ny tany efa milamina saingy nilaza mazava kosa izy fa tsy mbola nandefa mpitandro ny filaminana tany Bekopaka ny OMC avy eo anivon'ny district ny Antsalova fa mbola eo ampandaminana ny fidinana ifotony tanteraka izy sy ny fitalevam-paritra ny harenakibon'ny tany ao amin'ny faritra Melaka amin'izao.